dia raha nisy tao anatin'ny zavatra nenako iny hoe voakitika na voahozongozona ny lazany Madagascar, la réputation, parce que oui, la réputation de Madagascar a été un petit peu secouée. Il faut non comme Malagasy raha voahozongozona tamin'izay lazany Madagascar, il faut non comme Malagasy raha narary azy reny zavatra nitranga reny fa za koa narary, za koa voafandrika, za koa tsy tafarina. Ity horonan-tsarin'ny Romivo Sandrianarso ity dia horonan-tsary miafina tao anatin'ny chaîne YouTube mitondra anarana de 12K. Araka ny hitantsika io dia tamin'ny 6 décembre 2024 no nizarany azy tao amin'ny tambazotra YouTube. Zany hoe tsy misy olo afaka mahita ity vidéo ity raha tsy efa manana roy ahafana mijery azy. Tamin'ny 10 décembre 2024 420 ora mielon'ny fifidianana ben'ny tanàna no niparitaka tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook ity horonan-tsarin'ny Romivo izay mirakitra ny afatra ny manokana mivantana amin'ny vahoaka malagasy. Ny voalohany mametraka fifonana amin'ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka izy manoloana ny afera izay navoasaringotra azy ny raharaha kolikoly avolenta izay navoasaringotra azy tany Londres. Ny faharoa mampafantatra ny vahoaka malagasy izy fa tratrany velam-pandrika no sady voafitaka izy tamin'iny raharaha kolikoly avolenta izay navoasaringotra azy tany Angletera iny ka nahatonga azy ny afara tany Amponja. Ho antsika izay mbola tsy maharaka ity raharaha Romivo Sandrianarso kolikoly avolenta tany Londres ity dia afaka mamadibadika ny horonan-tsary famakifakana atao amin'ny chaîne roatelo isika. Zany hoe mahatsapa fa voafitaka i Romivo Sandrianarso nanoloana ireny toe-javatra ireny. Ary ny farany ny lesona noraisiny nanoloana ireny toe-javanisy ireny izay hitany sy tsapany fa nanozongozona ny lazan'ny Madagasikara, namotika ny fiainany ary nandoto ny fiainany ray manontolo. Daoary. Ho antsika izay mpanaraka toe-dram-pirenena dia tsy misy tsy mahafantatra ny Ramatoa Romivo Sandrianarso. Taliny kabinetra ny filoha Andry Rajoelina teo aloha izy dia aveo no esoriny ity fitondrana Andry Rajoelina ity izy rehefa trahatehaka tamin'ny raharaha fikasana anao kolikoly makasika ny fifanarahana amin'ny fitrandrana volamena miaraka amin'ny orinasa Gemfield tany Angletera na tany Londres raha marimarina kokoa. Manoloany reny rehetra reny mahatsapa i Romivo Sandrianarso fa nanozongozona sy nanosiosy ny lazan'ny Madagasikara izy. Noho izany mametraka fifonana amin'ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka manderina ny nosy izy fa nanimbazimba ny lazan'ny Madagasikara, nandoto ny endriky Madagasikara ka hatrany velany. Notsipiny mazava tsara fa ny malagasy dia tsy ohatr'ireny. Nosingian'ny manokana ihany koa ny tenany satria mahatsapa fa voafitaka izy voafandrika tamin'ireny raharaha ireny. Ka amin'izao farany taona izao dia mametraka fifonana amin'ny vahoaka malagasy rehetra izy. Ndao henoantsika ny feon'ny Romivo Sandrianarso. Dia raha nisy tao anatin'ny zavatra nenako iny hoe voakitika na voahozongozona ny lazany Madagascar, la réputation, parce que oui, la réputation de Madagascar a été un petit peu secouée, parce qu'on a parlé de Madagascar à travers cette affaire et qu'on a parlé de Madagascar en mal. Ça me fait beaucoup de mal. Ça a fait beaucoup de mal aux gens comme toi et moi qui défendent l'image de Madagascar, tu comprends? Et ça a fait du mal aussi parce que on sait que Madagascar n'est pas ça. Madagascar est constitué d'un peuple qui travaille, des gens comme toi, des gens qui croient encore que quelles que soient les épreuves qu'on traverse, Madagascar et les Malagasy arrivent à se redresser de l'adversité. Donc, il faut non comme Madagascar voahozongozona tamin'izay lazany Madagascar, il faut non comme Madagascar narary azy reny zavatra nitranga reny fa za koa narary, za koa voafandrika, za koa tsy tafarina fa ny fivavahana sy ny fitiavana no natafarina. Fanampin'izay lesona maro no niraisiny nandritra n'ireny toe-javanisy ireny. Ny voalohany eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina, ny faharoa eo amin'ny lafin'ny politika indrindrandrindra. Ny lesona voalohany dia zao: aza mora matoky olona na mora mametraka fitokisana amin'olona raha tsy efa fantatra mazava tsara ny olona metrahana fitokisana sy ny mombamomba ny tetikasa rehetra atao. Indrindra fa eo amin'ny lafin'ny politika hoy izy dia tsy azo atao ny mametraka fitokisana amin'izaniza. Fa adio hoy Romivo Sandrianarso ny mametraka fitokisana amin'olona eo amin'ny lafin'ny politika. Dia ho sahirana mandrakizay raha sanatrika tafalatsaka amin'izay ny olona anankiray hoy izy. Quelles sont les leçons que tu as apprises? Tu sais, je pense que toi comme moi, on fait partie de ces personnes où il faut du temps, il faut des épreuves pour gagner notre confiance. Tu donnes pas ta confiance comme ça, tu vois? Mais une fois que tu as donné cette confiance, tu la donnes entièrement. Forever. Tu vois, tu donnes pas des bouts de confiance. Et moi, j'ai appris à travers cette épreuve que malheureusement, et particulièrement en politique,
tu ne donnes jamais entièrement ta confiance. Tu donnes ta confiance et tu contrôles, tu vois. Et c'est triste, parce que à quoi bon donner une confiance si tu recontrôles derrière, tu vois. Moi, j'ai appris ça, j'ai retenu cette leçon. Ny lesona faharoa ny tsoahany dia zao. Mbola manjaka ito amintsika ho izy ny toe-tsaina ory havamanana. Mialina ny olona izay miezaka ho tafavoaka. Ary izay toe-tsaina izay azo eritreretina fa vokatry ny fahantrana sy ny tsy fampietsakafo, ny fahoriana maro samihafa izay nohariny tamin'ny tohiny tranomaizina na fonja mangija ny vahoaka malagasy. Raha ny amin'ny manokana dia tokony ajanona zany toe-tsaina ory havamanana izany. Miara-mientana, mifanohana ary miara-mandroso isika. J'ai appris une autre leçon d'Inaïs qui est très importante et que je veux partager. Tu sais, quand tu es dans une maison d'arrêt, tu sais que quand tu franchiras cette porte, la prison s'arrête. Mais quand tu vis dans une prison qui s'appelle la pauvreté, qui s'appelle la misère, et quand la misère a détruit ton âme parce que tu n'arrives plus à t'émanciper de la misère, toutes ces prisons-là sont les prisons desquelles tu ne sors peut-être jamais de ta vie. Quand tu es né dans la famine, tu grandis dans la famine et tu meurs dans la famine. C'est une prison beaucoup plus lourde que celle que j'ai moi vécue, tu vois. Donc ce que je veux dire, c'est que la leçon principale que j'ai acquise, c'est pourquoi tu es malheureuse quand je réussis? Pourquoi tu m'enfonces quand j'essaie de faire quelque chose de bien? Pourquoi on n'essaie pas de s'élever ensemble? Ce sont les pires leçons que j'ai apprises, oui. L'incapacité à être heureuse pour les autres, l'incapacité à construire le bonheur des autres, l'incapacité à se réjouir parce que le pays avance, et puis la critique facile et méchante, ça ce sont des vraies prisons desquelles on ne sort jamais. Et c'est pour ça, à mon avis, que Madagascar ne se développe pas. Parce que tant qu'on ne s'aime pas sincèrement, tant qu'on n'arrive pas à se tirer vers le haut ensemble, et que je suis contente parce que moi je suis de Tana, toi tu es de Tamatave, l'autre est de Majinga, et tous ensemble on forme un peuple unique. Et l'objectif de ce peuple unique, c'est qu'on réussisse tous ensemble. Ny lesona farany tsoahany tamin'ny toe-java-misy izay niainany dia ny fivavahana. Rehefa misy fitiavana ho izy, misy famelana, de miara-mandrisy ny vahoaka malagasy. Et ça, c'est une leçon que j'ai vraiment tirée. Et la dernière leçon peut-être que j'ai tirée, c'est que, encore une fois, je le redis, ni na zavatra andalovantsika dinais, rehefa misy ny fitiavana, rehefa misy ny famelana, de tsy maintsy tafavoaka foana. C'est ça, c'est la principale leçon. Hita mazava ihany koa raha manaraka ankaiky ity resaka nataon'ny Romivo Sandrianarsoa ity dia mitodika bebe koa amin'Andriamanitra. Afaka porofoina amin'ity singa ny horonan-tsary izay nataony ity zany. Rehefa nametrahana fantanina mahakasika ny fahasalamany sy ny mombamomba ny toe-piainana ankehitriny dia saika mifantoka bebe koa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy fampaherezana avy amin'ny heriny tsy toa. Je vais bien par la grâce de Dieu d'abord. Et je vais bien parce que durant toute cette période que j'ai traversée, j'ai été branchée à un courant d'amour de toutes les personnes que j'aime et qui ne se sont jamais débranchées de moi. Il n'y a jamais eu de délestage. On a été branchés par l'amour, et de ces personnes-là, c'est évidemment mon mari, mes enfants, ma mère, ma sœur, people like you. Les gens qui, même si elles étaient déconnectées physiquement de moi, je sentais que leur énergie me suivait, je sentais que leur énergie me portait. Et quand tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et que tu as la foi, tu supportes tout. Yes. You know that better than I do. Tu sais ça mieux que moi. Hein? Je ne me suis jamais effondrée parce que je savais qu'au-delà de cette porte en métal, il y avait toutes les personnes que j'aimais qui m'attendaient, que j'attendais. Donc je vais bien grâce à Dieu. Tu sais, je voulais aussi dire des nanas qui ont travaillé dans des projets avec nous. Tu te souviens, on a rétabli des EPP et tout. Les maîtresses de ces EPP, elles ont écrit des mots. Des nanas de Majinga ont écrit des mots. De Tuléar, les petites femmes de Tuléar avec lesquelles on a bossé. Donc il y a eu une espèce de grosse vague d'amour et de solidarité, beaucoup féminine d'ailleurs. Mais je vais bien parce qu'on m'a porté, parce que je n'ai pas porté mon calvaire toute seule. Donc, ça va, je vais bien. On avance. C'est le plus important. C'est le plus important. Fanampizay, nampitodika ny vahoaka malagasy tsirairay izy. Nampafantatra ny vahoaka malagasy fa ny malagasy dia tsy olona mpanao ratsy, fa olona manana fahendrena. Ny malagasy ho izy marantsaina, manana fahaiza-manao, miasa mafy, miezaka isanandro ho tafavoaka.
ekena ho izy fa maro malagasy tsy dia nahita fianarana firy fa kosa marani-tsaina daholo ny malagasy tsirairay. Ohatra ny raisiny tamin'izany moa rehefa tafavoaka ny fonjy izy ka niona tamin'ny malagasy ireny tsy dia nahita fianarana ireny dia fantatra izy ireo sahady fa voafandrika i Ramatoa Romivo Sandrianarsoa tamin'ireny raharaha ny orinasa Gemfield tany Angleterre ireny. No tsy peny mazava tsara ihany koa fa ny malagasy dia olony fo. Ka izany indrindra dia nampahafantariny fa ity Madagasikara ity dia tsy any filoham-pirenena ary tsy ny any mpanao politika, tsy any artista na any mpitondra fivavahana sy ny maro hafa fa any malagasy rehetra. Ka manana zo feno iaina sy andovan'ny taniny ny vahoaka malagasy hoy Romivo Sandrianarsoa tamin'ity horonan-tsary ity. Qu'est-ce que j'aimerais dire au Malagasy? Tu sais, j'ai pas grand-chose à dire parce que contrairement à ce qu'on croit, le Malagasy, il est intelligent. Le Malagasy, tu lui forces pas ce qu'il a envie de dire dans sa tête. Il est intelligent, il a réfléchi pendant tout ce procès. Et puis, c'est pas les tambazoul social, Denis, qui ont constitué leur opinion. C'est pas ça. C'est ce qu'ils avaient dans le cœur. Le Malagasy est une personne de cœur. Oulunfou Malagasy, ça d'Oulunfou, Oulunsen. Je te garantis que non. Et voilà, nous quand resaka tam Malagasy maromaro tena hoe Malagasy hitanao le azo atao hoe tsy nianatra dia tena anteny mihitsy zareo hoe tsy ianao reny madama ozy izy voafandrika ianao zay mahafantatra anao tsy nisy nanazavana azy izany tsy mahay mamaky teny izy tsy mahay mijery tambazotra sosialy izy fa zay ny tao ambony. Donc ny tiako tenena Malagasy nefany zao amintsika miresaka zao Madagasikara any Malagasy rehetrarehetra tsy any mpanao politika tsy any personnalité religieuse tsy any artiste atsika rehetrarehetra. Ankoatran'izay fa voalaza teo i Romivo Sandrianarsoa ankehitriny dia mifantoka bebe koa amin'ny fanarenana ny fiainany izay potika nandritra ny volana vitsivitsy lasa zay. Miezaka mampahery ny tenany izy, eo ihany koa ireo havana sy namana ho izy mampahery azy. Nampahafantariny fa ireny zava-misy ny ainany ireny fitaka sy fandrika rehetra izay nahazo azy ireny dia toy ny sedra, toy ny volamena nalatsaka tao amin'ny lavenina ka vao maika mamiratra hoy izy tamin'ity horonan-tsary ity. Misy fiteny malagasy miteny hoe volamena latsaka an-davenina ozy izy hitsahana vao mamirofero. Tu sais, le peuple malgache il est comme ça. Tu lui marches dessus, tu ne lui donnes pas à manger, tu lui arraches ses êtres chers, il se redresse. Tu le mets face à la trahison, tu le mets face à la misère, il se redresse. Tu sais, quand on parle de résilience des Malgaches, c'est pas n'importe quoi. Toi et moi, on le voit à travers combien d'exemples. Et moi, mon projet d'avenir aujourd'hui, c'est d'abord de m'appuyer sur cette résilience pour que je me reconstruise moi, pour que je reconstruise les membres de ma famille qui ont été blessés, heurtés par cet épisode qu'on a traversé. On a traversé une injustice très violente, mais on a mis ça entre les mains de Dieu et Dieu ne se trompe pas. Dieu n'est jamais en retard, jamais, jamais. Et Dieu sait où il m'apporte et je choisis ce chemin qu'il m'a dit. Fanampin'izay manana plan sy projet goavana izy dia ny anoratra boky mandrakitra ny tantaram-piainany indrindra fa ny sedra mafy izay nahazo azy nandritra ny volana vitsivitsy lasa zay. Izay mifantoka bebe koa amin'ny lafiny politika indrindra fa ny vehivavy manao politika. Et moi, mon premier projet à venir, là, Dinaï, c'est mon livre. J'ai écrit un livre pendant 11 mois où j'étais derrière les barreaux. C'est un livre qui retrace évidemment toute cette affaire et je suis très, très, très heureuse de pouvoir l'écrire. Et puis surtout, je suis heureuse de pouvoir partager ce qui s'est passé pour que les femmes apprennent, surtout les femmes en politique, parce que la politique est sale et oui, la politique est sale, mais il y a aussi énormément de personnes, que ce soit à Madagascar ou ailleurs, qui pratiquent la politique proprement. Il y a des personnes dans le gouvernement malagasy qui pratiquent vraiment la politique proprement et qui essayent de changer les choses. Donc il ne faut pas mettre tout ça dans un même panier, mais dans ce livre, j'écris comment la politique peut être une lumière, comment elle doit être un guide pour améliorer notre pays et comment aussi, moi, j'ai trouvé de la lumière dans ces femmes prisonnières que j'ai côtoyées et comment j'ai réussi à m'accrocher durant tous ces moments extrêmement, extrêmement difficiles pour retrouver la lumière et la foi et grandir. Parce qu'il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas d'épreuves desquelles tu ne grandis pas. Et quand tu as décidé de grandir, alors tu peux trouver l'apaisement, alors tu peux trouver l'amour, alors tu peux trouver la paix intérieure.
Et tu vois, quand tu gardes cette paix intérieure-là, tu n'en veux plus. Moi, je n'en veux plus à personne. Je suis complètement en paix. Je suis très heureuse d'être parmi les Malagasy que j'aime du fond du cœur. Je suis très heureuse de retrouver de la famille comme toi. Et je suis tellement, tellement heureuse d'arriver à un point où on arrive à reconstruire ensemble. Donc, ary ny farany dia hanao krismasy miaraka amin'ny fianakaviany hoy izy ary mirary krismasy sambatra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra sy Noël sambatra satria talohany krismasy ity vidéo nataony ity tamin'ny 6 décembre 2024 raha ny marimarina kokoa. Donc la première chose que je fais maintenant, c'est passer Noël avec ma famille, préparer Noël avec ma famille. Et d'ailleurs, j'en profite pour souhaiter vraiment un Christmas sambatra ou un Malagasy rehetra ou un olona rehetra satria Christmas zany ho anahy c'est le moment où tu aimes et c'est le moment où tu pardonnes. Ary namanitra ohatran'inona arany l'amour et le pardon restent accessibles. Maka ohatra raitsika rehefa mahita an'ireny vehivavy malagasy reny mitsindroka afako eny an-jordir hoanina sady mitatana ny zanany izy no mibaby zanaka no mandeha mijery ireny fako reny mitady sakafo. Tsy ny fahantrana no manosika anazy mitady sakafo fa ny fitiavana ny zanany. Parce qu'elle continue à croire qu'elle va trouver à manger dans les poubelles. Et tu vois, même dans les pires moments, l'amour continue à pousser l'être humain, tu vois. Noël, c'est une saison où on pardonne. Noël, c'est une saison où on aime. J'invite tout le monde à pardonner, à aimer. Tsara ihany manamarika ety amin'ny farany fa efa maro ny oronantsary izay nataontsika tato amin'ny roatelo makasika ny romivosy ka ho ataontsika ao amin'ny description an'ity vidéo ity ao anatin'izany ny fiatomboan'ny rara romivosy ny makasika ny raram-pitsarana azy tany Londres ny fotoana namoahana azy avy tao amin'ny fonja tany Angletera ary ny farany dia ny réaction ny filohan'ny Paka sy ny filohan'ny Bianco teto an-toerana izay nanda ny anokatra fanadiadina makasika ity rara romivosy ity tsy fantatra ny antony mety atahorana sao de avoasaringotra ny filohan'ny Rajoelina sy ny mpiara-miasa manodidina azy ao amin'ny fiandidin'ny République tsy fantatra ka anjarantsika tsirairay no mieritreritra sy mandinika amin'izao ankaiky ny fety zao ary mirary fety sambatra ho antsika tsirairay avy ary izay ihany koa mamarina ny vidéontsika androany azadino misabone sy manisy j'aime ny vidéontsika amanaraky indray